raisina voninahitry'Andriamanitra indray no manoloana antsika rehetra amin'ity andro faha-4 iarahantsika eto isakariva ity isan'andro amin'ny fotoana rehetra izay ahafahantsika mandray ny tenin'Andriamanitra dia mampirisika antsika rehetra mba hanokatra izany tenin'Andriamanitra izany ary ho vonina andray ny tenin'Andriamanitra ny fotsika. Andro faha-4 amin'ny fotoana izay iarahantsika androany mitondra indray ny lohateny manao hoe la belle et la bête. Milohan'ny amakafakatsika indray nefa izany loha hevitra lehibe izany amin'ity andro faha-4 ity dia asaiko indrindra ianao mba hiaraka hivavaka isika. Tompo Andriamanitra rainay io, misaotra anao zay satria mbola afaka indray andreny teninao ary mangataka izahay mba hampifantatra anay ny sitraponao ianao ary ho azonay izay tianao ambara. Fatononina ary angatahana ny anaran'i Jesosy mivavaka. Amen. Tantara iray no entiko hisariana ny saitsika amin'ity anio ity. Tantara iray amina sary mihetsika iray. Mety efa ahitatsika angambany zany ary mety misy mbola tsy nahita mihitsy. Misy andriana iray, tovolahy iray, nanana izy azy tamin'ny toerana izay nisy azy. Ity tovolahy ity nefa no niozona izay nahazo azy dia indrisy fanampalahelo nivadika ho biby izy ary lasa biby dia mihitsy azy. Vokatr' izany ozona nahazo azy izany dia tsy maintsy mitady olona iray izay hanafaka azy ary hanala azy ary olona vonina ity azy. Tao amina lapa iray izay misy tovavy iray tsara tarehy dia tsara tarehy kosa nefa no tonga nitady ny rainy ary nahita ny rainy ny karakara ity tovolahy ity. Afaka tamin'izany toerana sy toetra mahabiby izany ity tovolahy ity ary niaina amin'ny fiainana maha-olombelona ara-dalàna. Tamin'izay fotoana izay nefa no nifankahita tamin'ity tovavy tsara tarehy ity izy, nifankatia izy ireo ary nandeha ny fotoana dia lasa mpifamofo ary lasa mpivady. Ajanikeo lay tantara kely. Fa ato amin'ny tenin'Andriamanitra ny soratra masina dia misy tantara iray lehibe ary tena mifandraika amin'izany koa dia tantarana vehivavy tsara tarehy iray sy tantarana bibidia iray ihany koa. Ny mahasamihafa ny tantara dia izao, le ato amin'ny soratra masina dia nenjehan'ilay bibidia ilay vehivavy ary nataony azalambo hatramin'ny farany, eny hatramin'ny taranaka ity vehivavy ity azy. Fa ilay tantara izay niresantsika teo kosa dia nifankatia izy ireo ary nifanambady izy ireo, ny fanampy teo amin'ny fiainana izy ireo. Koa andeha ho fantaritsika sy ho jerentsika akaikikaiky kokoa ary ity voalaza ny tenin'Andriamanitra amin'ny Apokalipsy 12 ny andininy voalohany sy ny faharoa ity. Apokalipsy 12 ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy famantarana lehibe hita tany an-danitra dia vehivavy mitafy masoandro ary ny volana ny teo ambany tongony ary nisy satro-boninahitra kintana 12 amin'ny lohany, sady bevoka izy ary mety zaza izy ka mitaraina satria marary mafy efa iteraka. Apokalipsy 12 ny andininy voalohany sy ny faharoa. Vehivavy somaro hafahafa ihany ny fomba fahitantsika ity vehivavy ity. Raha miresaka manokana ity vehivavy ity sika dia ambarany soratra masina fa vehivavy mitafy masoandro, volana eo amin'ny tongony ary satro-boninahitra kintana 12 no eo amin'ny lohany. Inona no hevitra zany ary inona ny tian'izany ho ambara sy ho aseho? Raha miresaka vehivavy eto isika amin'ny 12 dia mampiseho manokana vehivavy ny fahadiovana
ny famendrehana ny atsarana ananany ty vehivavy ity. Misy vehivavy roa misoratra masina ao amin'ny toko fahavita amby folo apokalipsy de miresaka vehivavy janga lehibe, zany hoe mifanohitra tanteraka amin'ity vehivavy ity izay antsoina hoe vehivavy madio, apokalipsy toko faharoa amby folo. Ao amin'ny tenin'Andriamanitra ihany tsy maintsy hamantarantsika hoe ina marina moa ny hevitry zany vehivavy izany. Ao amin'ny Korintianina faharoa toko faha 1 dia vakitsika ny andininy faharoa. Korintianina faharoa toko faha 1 dia ny andininy faharoa vakitsika amin'ny anan'i Jesosy izany teny izany. Fa fahasari-piaro araka an'Andriamanitra no mahasari-piaro ahy aminareo. Fa nataoko fofombadin'ny lehilahy iray ianareo mba hatolotra tahaka ny virjiny madio ho an'i Kristy. Eto mazava ny tenin'Andriamanitra. Raha miresaka vehivavy zany ny tenin'Andriamanitra dia mampiseho ny virjiny madio, miresaka hoe fahadiovam-pitondratena, fahadiovana eo amin'ny fiainana manontolo. Ny virjiny dia mampiseho fa mbola miaina ao anatin'ny fahadiovana tanteraka. Ka Kristy zany dia miresaka manokana eto hoe ho atokana ho virjiny ianareo, zany hoe ho fofombady ho vadin'i Kristy, ho ampiakariny Kristy rehefa ho avy ilay fotoana ny fampakaram-bady ny zanak'ondry. Ny fiangonana zany tiana resahana amin'izany. Ka ny fiangonana izay resahana eto zany re tanora malala dia tsy inona fa ny vehivavy resahan'ny apokalipsy ny fiangonana izany. Ary raha miresaka fiangonana dia ny vahoaka an'Andriamanitra no resahana amin'izany, vehivavy madio ary vahoaka an'Andriamanitra miaina amin'ny fahadiovana tanteraka. Misy mpanday anjara faharoa zay resahana eto ihany koa dia ilay bibidia. Ao amin'ny tenin'Andriamanitra efa nresahantsika ombenimbeny ty resaka bibidia ity, fa dragona ihany koa no antsoina azy, na antsoina hoe devoly satana. Apokalipsy toko faharoa amby folo ny andininy fahafito ambin'ny folo. Andeha vakitsika amin'ny anan'i Jesosy. Apokalipsy toko faharoa amby folo ny andininy fahafito ambin'ny folo. Dia tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona, ka lasa nandeha hiady amin'ny zanany sisa izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazana an Jesosy. Eto zany mazava tsara ny tenin'Andriamanitra fa misy fampitahana roa lehibe resahana eto. Ny voalohany dia ilay vehivavy madio ary raisina tahaka ny virjiny izay ho ampiakariny lay mpampiakatra dia Kristy zany. Ary etsy andaniny kosa ilay dragona lehibe izay manenjika ary miady hatramin'ny taranaka ty vehivavy madio ity dia ny taranak'ilay fiangonana izany. Noho izany mila mitandrina mandrakariva zany ny fiangonan'Andriamanitra. Fa ny fiangonana marina, ny fiangonana madio, ny fiangonana miaina amin'ny fahampianarana tsisy kilema dia tsy akasitrahan'ilay dragona na ny devoly mihitsy, fa enjehany isan'andro isan'andro. Ary hatramin'ny taranaka izay manaraka izany fampianarana izany dia mandalo fanenjehana lehibe ataon'ny devoly satana sy izay rehetra manaraty azy. Koa noho izany, ny fifikirantsika amin'ny fahamarinana dia tsy akasitrahan'ny satana na oviana na oviana. Ny fandehanantsika amin'ny fahamarinana dia tsy sitraka ny devoly mandrakariva, ka izay no mahasarotra ny fijoroana. Kanefa na izany aza miantso anao ry tanora malala mba hijoro mandrakariva amin'ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra. Ny fiangonana jerentsika marina hoe ina marina moa izany antsoina hoe fiangonana marina izany. Misy famantarana 5 ho resahantsika amin'ity androany ity mahakasika ny fiangonana marina. Ny famantarana voalohany dia hitantsika ihany ao amin'ny apokalipsy teo, ny amin'ilay famaritana hoe vehivavy izay mampiseho fiangonana moa zany dia resahana vehivavy mitafy masoandro. Hafahafa ihany aloha zany ny fahitana hoe masoandro ny azy ny tafiana. Izay no mampiavaka ary mamantatra ny atao hoe
famantarana ny atao hoe fiangonana marina. Mitafy masoandro. Ao amin'ny Malaky 3:7-12. Malaky 3:7-12 deo ny tenin'Andriamanitra. Hiposaka aminareo izay matahotra ny anarako ny masoandro ny fahamarinana. Ny masoandro ny fahamarinana de tsy iza fa Kristy lay masoandro. Mandray ny taratra ny masoandro avy amin'ny Kristy zany, mandray ny hazavana avy amin'ny Kristy zany, ary miaina mitafy amin'ny Kristy zany. Ity fiangonana marina ity vehivavy resahany Apokalipsy 12 ity dia mandray an Kristy, mitaratra an Kristy ary miaina am'izany fahavelomana ao am Kristy zany. Ny akanjo moa zany de mampiseho ny fitafiana, zany hoe mitafy an Kristy tanteraka mihitsy zany le hoe mitafy masoandro. Koa ankehitriny zany ny masoandro zay tafin'lay vehivavy resahana eto de tsy iza fa Kristy. Miaina amin'ny fiainana ao am Jesosy mandrakariva izy. Ary zay le hoe masoandro ny fahamarinana. Miaina amin'ny fahamarinana, miaina amin'ny fahamarinana Kristy, miaina amin'ny fanamarinana sy ny fanamasinana ao am Jesosy. Ilaitsika isanandro sanandro. Raha te hiaina am'izany hoe fiangonana manana fahamarinana zany isika, te ho marina isika, de mila mandray an Jesosy. Mila miaina amin'ny fiainan'i Jesosy. Kristy mandendeha, Kristy tazana eo amin'ny toetratsika, eo amin'ny fomba mampanaotsika, eo amin'ny fisainatsika, eo amin'ny fitenitsika tanora, de tokony ho hita taratra eo amintsika Kristy. Ny apôstôly Paoly ara de niteny manao hoe ianareo no epistily velona mandendeha, miaina am'izany hoe fiainana ao am Kristy zany. Ny faharoa kosa de miresaka indray ny tenin'Andriamanitra hoe ary ny volana ny eo ambany tongony. Hafahafa ihany ndray ty sary anankiray ty mitafy masoandro zany hoe miaina amin'ny fiainam-pahamarinana ao am Jesosy. Ary ny faharoa de volana ny eo ambany tongony. Ohatrany mahita sary an-tsaina olona iray tsika mijoro eo ambony volana. Ina moa ny dikan'izany volana izany? Ny volana de mampiseho ny tenin'Andriamanitra. Izay avy amin'Andriamanitra io volana io dia manome fahazavana. Mandray fahazavana avy any amin'ny masoandro. Dia rehefa tonga fahamazinana dia apitany any amin'ny toerana izay maizimaizina izany. Izay le mahalaza ny tenin'Andriamanitra manao hoe fanilo ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Mifototra tanteraka amin'ny tenin'Andriamanitra, miaina am'izay voalaza ny tenin'Andriamanitra ary mandeha arak'izay voalaza ny tenin'Andriamanitra. Ry tanora malalo, am'ty androany ity de mazava ny afatra. Fa ny fiangonana marina na le vehivavy madio izay enjehany le drako na andro aman'alina hatramin'ny taranany dia mitafy ny fahamarinan'i Kristy. Mandray ny fahamarinan'i Kristy ary mifototra tanteraka amin'ny tenin'Andriamanitra. Ary ny famantarana fahatelo dia miandry ny zanaka. Miandry ny zanaka. Hitatsika fa bevoka izy ary mihetsi-jaza izy, mitaraina mafy, marary mafy efa hiteraka. Famantarana fahatelo ny amin'ny fiangonana marina, lay vehivavy madio mila safiditsika hatramin'ny taranany de miaina am'izany hoe miandry ny zanaka izany. Iza moa ny zanaka? Jesosy Kristy lay zanaka. Raha mijery ny tantara eto isika dia zanaka ao ankibo andrasana efa hiteraka. Ny antsika kosa tsy Jesosy lay andrasana efa hoteraka intsony no andrasana, fa izy andrasana ho avy eny am'rao lanitra fandrony indray. Ny fahatongavany tamin'ny voaloha efa tanteraka iny, fa ny fahatongavany fandrony de le fiaviny eny am'rao lanitra no andrasantsika. Ny fiangonana marina, ny fiangonana misy ny fahamarinana ary miaina voalaza ny Apokalipsy 12 zany, de miandry zany fiavina fandrony lay zanaka ho avy be voninahitra eny am'rao lanitra izany. Ary ny fahaefatra dia tsinona fa ny fitandremana ny didin'Andriamanitra.
izay ihany koa zany ny mampiavaka manokana ity fiangonana resany apokalipsy toko fa 12 ity. Ao amin'ny apokalipsy toko fa 12 efa nivakitsika teo ihany ny andininy 17 dia manao hoe mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazana an Jesosy. Ry tanora malala, ry mpiainy malala, ry ava malala, anisan'ny singa iray amantarana ny fiangonana marina sy lay fiangonana madio, lay zanaka izay manaraka ny reny, de tsinona fa lay reny na ny vehivavy, de tsinona zany fa lay fiangonana, de ny fitandremana ny didin'Andriamanitra, ny fitandremana fanarahana ny didin'Andriamanitra. Io matetika dia heveritsika tsy de ilaina loatra intsony ny fitandremana ny didin'Andriamanitra, tsy zava-dehibe loatra intsony zany hoe mandeha araka ny didin'Andriamanitra izany, tsy ariavana, zava-dehibe ary singa iray amantarana ny fiangonana marina, ny fitandremana ny didin'Andriamanitra. Manaraka izany dia misy ihany koa ny fahadimy, singa iray fahadimy, dia ny satro-boninahitra kitana 12. Ny satro-boninahitra dia mampiseho fandresena, handresy amin'ny andro farany ny zanak'Asisy, andresy amin'ny farany lay fiangonana, ary andresy izay rehetra miaina amin'izany fahamarinana zany. Satria ity fiangonana ity de tsinona fa fiangonan'i Kristy, fiangonana izay ho ampiakarin'i Kristy rehefa ho avy izy, fiangonana izay ho vonjena Andriamanitra amin'ny fomba manokana eo am-pelatanan'ilay faha-4, ho vonjena amin'ny fanenjehan'ilay drakona. Ry tanora malala, ry ava malala, tsy maintsy andresy ary ho satroana ny satro-boninahitra izay rehetra mifikitra ary mandeha amin'izany fahamarinana izany. Ko miantso anao ny tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity, mba isafidy manokana, iandany manokana amin'izany fahamarinana izany. Raha isafidy ihany isika ho amin'ny tsara sa ho amin'ny ratsy. Raha handeha ihany isika handeha ho amin'ny tsara sa handeha ho any amin'ny faharatsiana. Androany amin'izao fotoana izao dia miantso atsika an'Andriamanitra, miantso atsika ny tenin'Andriamanitra manao hoe avia anareo, avia anareo, miantso anao Andriamanitra mba hanaraka ilay vehivavy madio. Voalaza ny apokalipsy 12. Hisafidy ny fahamarinana, hisafidy ny famonjena, satria ho avotan'Andriamanitra ary ho vonjen'Andriamanitra amin'ny fomba manokana ity vehivavy ity sy ny taranany mandimby azy rehetra. Voalaza ny tenin'Andriamanitra fa nomena elatra tahaka ny elatra ny voromahery mba anidinany any anefitra izy, hamonjena azy. Ry ava malala, teo vonjena vienao. Androany mandraisa fanapaha-kevitra, iandany, isafidy ny lalana tokony atao. Jesosy te hamonjy anao, te hanafaka anao amin'ny toe-javatra rehetra izy. Mety misy fangejana mahazo anao, mety misy zavatra maro samihafa tsy hahafahanao manoatra. Androany ry tanora, androany ry ralasanam-bavy malala, miantso anao aho, manatona an Jesosy. Fa rehefa manatona an Jesosy ianao dia afaka ao mikeja ny faharatsiana, afaka mikeja ny satana, afaka mikeja sy ny fanapahany devoly. Fa afaka ianao, teo vonjena ve ianao manolora tena ho an'Andriamanitra. Ary sitrako indrindra raha nanapa-kevitra anao manao hoe Jesosy eo teo mpandresy ary te hisafidy ny fiangonana marina, aza misalasala, fa androany dia safiteo ny lalakombana, fa teo vonjena ianao dia manolora tena ho an'Andriamanitra. Ivavaka ho anao aho. Tompo Andriamanitra tsara eo, ankehitriny mivavaka manokana ho an'ny tanora ny tenako, mivavaka manokana ho an'izay rehetra maniry hanatona anao, raiso izy ireo mba ho mpanjaka, raiso izy ireo mba hanjaka, raiso izy ireo mba hanana fiainana mandrakizay miaraka aminao Jesosy. Arovy amin'ny asan'ny devoly ka tsy hanana efana sy hery eo amin'ny fiainan'izy ireo ny asan'ny satana. Dia ny fiadananao aneo aminay tsirairay avy mba ho voaka mpandresy izay rehetra miandany aminao.
ary andeha fahamarinana kay safidy ny fiangonana marina naran'i Jesosy. Amen.